Fiadanana, ny tantarantsika anio dia mitondra ny lohateny hoe ilay Renibe sy ny zanaka lany Pastera. Tantara tena nahafinaritra ity. Isaky ny alahady hariva, ilay Pastera sy ny zanany lahy 12 taona dia mivoaka ny tanàna mba hizara taratasy mitoro ny filazantsara. Tanaty ririnina nefa isika, ary tamin'io andro io dia tena nangatsiaka sy nanorana be ny andro. Efa vita akanjo ilay zaza dia niteny tamin'ny rainy hoe "Dada, voninao." Dia nanontany azy ny rainy, "Vonina ahoana ianao anaka?" "Dada, efa fotoana anangonana ny taratasy sy ivoany izao." Namaly azy ny rainy nanao hoe "Remy, avy ny orana ary tena mangatsiaka be any ivelany any." Nahagaga ny rainy ilay zazalahy nanontany hoe "Dada, ny olona nga tsy makany amin'ny afo be rehefa avy ny orana?" Namaly ny rainy hoe "Ny toetr'andro tsy ahafana manao izany." Dia nanontany azy izy hoe "Dada, afaka mandeha irery ve aho?" Nieritreritra kely ny rainy dia nanao hoe "Eny ary, afaka mandeha irery ianao. Ireto ny taratasy fa mitandrema tsara." "Misaotra dada." Nivoaka tamin'ny orana Remy ka nandeha teny an-dalana nitsidika ny isam-baravarana nizara taratasy ho an'ireo rehetra izay hitany. Rehefa avy nandeha nandritry ny adiny 2 amin'ny orana mikidy izy dia otsaka tanteraka. Taratasy iray sisa nefa nitavela teny aminy. Dia nijanona teo amin'ny kion-dalana izy. Nitady izay omena ity taratasy farany ity. Ny arabe anefa dia tena tsy nisy olona. Nitodika tany amin'ny trano voalohany izay hitany izy dia nampaneny ny kiririka. Nampanenony ka nampanenony fa tsy nisy namaly. Mbola notsindriny indray fa tsy nisy olona. Tsy nisy namaly. Farany tapa-kevitra fa handeha izy anefa toa nisy zavatra nanakana azy. Mbola nitodika tany amin'ny varavarana indray izy dia nampaneny ny kiririka ary nandondona mafy. Tampoka teo nahaino zavatra mihetsika izy ery ambony ery amin'ny lavarangana. Nampanenony indray ny kiririka dia mbola nataony ihany. Farany dia nisokatra moramora ny varavarana. Vavy antitra no nijoro teo am-baravarana amin'ny fijery feno alahelo. Nanontany moramora hoe "Inona ny azoko atao anao ry zanako?" Amin'ny masontsiky miramirana feno fahazavana no nitenenany hoe "Azafady tompoko raha manelingelina anao aho, fa te hiteny aminao fotsiny aho hoe tena tianao Jesosy. Dia tonga aho hanome anao ity taratasy farany ity izay ilaza aminao ny zavatra rehetra momba ny Jesosy ary ny fitiavany tena lehibe izay omeny anao." Dia natolony azy ilay taratasy farany. Efa nitodika izy andeha no natsony ilay ramatoa ary nolazainy hoe "Misaotra anaka, izotra tsara ane ny andronao anio." Ny alahady manaraka an'iny tao am-piangonana, Pastera rain'ilay zazalahy kely nanontany hoe "Misy te hijoro vavolombelona ve na manana zavatra ambara?" Vavy antitra iray teny amin'ny laharana farany nitsangana moramora no nitantara ny zavatra niainany. Amin'ny fijery mazava sy mirana, tsy misy mahafantatray ato amin'ity fiangonana ity. Ary tsy mbola niditra tato mihitsy aho. Tamin'ny alahady lasa teo aho dia mbola tsy kristiana. Maty ny vadiko volana vitsivitsy izay. Namelay irery amin'izao fiainana izao. Ny fahanginana dia nahatonga tena nalahelo. Tamin'ny alahady lasa teo sady nanorana no tena nangatsiaka be. Tena leo be ary nanapa-kevitra ny hamono tena tsy manana fanantenana intsony, tsy nanana finiavana iaina intsony any ka nalaiko ny tady sy ny seza. Nafatotro tamin'ny sakamandimby amin'ny tafo ny tady. Nitazona amin'ny seza aho ary ny tady manodidina ny tendako. Nijoro teo ambonin'io seza io aho nahatsiaro tena irery. Tena vaky ny foko. Efa vonina nitsambikinao kanjo naneny tampoka ny kiririka ka nampitsamboatray. Dia ny andro minitra iray aho manantena fa ho lasa ilay mpaneny kiririka. Ny andro nandritra ny fotoana lava aho.
fa naneny foana ny kiririka ary ilay olona nanomboka nandondona mafy. Izy ary zany, hoy aho. Nisoriko ny tady teo amin'ny tendako ary nakeo am-baravarana aho. Teo dia vao mainka ania mafy ny kiririka. Rehefa novoaiko ny varavarana dia hitako iza no teo. Tena tsy nino aho, nitsikiny satria nitsangana teo atokonana, zazalahy miramirana tsy misy toy izany. Mitovy amin'ny anjely. Tsy mbola nahita toy izany aho teo amin'ny fiainako. Ny fitsikiny, tsy hitako mihitsy izay amisavisana azy aminareo. Ny teny izay naloko ny vavany dia nanome fanantenana ny foko izay efa maty. Nikikika tamin'ny fen'anjely izy hoe, Ramatoa, tonga eto aho ilaza aminao fa tena tianao Jesosy. Nomeny ahy ity taratasy mitoro filazantsara izay ity atanako ity, ary nanjavona tanatiny atsika sy ny orana ilay anjely kely. Nidiko ny varavarana ary nanomboka namaky ny teny tsirairay tao amin'ilay taratasy aho. Niakatra tany amin'ny faratapony aho aka ny tadiko sy ny sezako, tsy ilaiko tsony ireo. Anio aho dia olom-baovao, sambatra noho ny mpanjaka ny mpanjaka. Satria ny adresin'ny fiangonanareo ity amin'ilay taratasy dia tonga eto ny tenako isotra manokana n'ilay anjelin'Andriamanitra. Tsy namela ny fanahiko ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay izy. Nitehaka ny tao am-piangonana ary ny era fiderahana sy ny fanomezam-boninahitra ny mpanjaka ny mpanjaka dia nanakoako eran'ny trano fiangonana. Nidina teo ampilipitra ny pastera ary nakeo amin'ny laharana teo anoloana izay nipetrahany anjely kely. Notrotroiny ny zanany ary nitomany tsy azo ampangininy izy. Ny fiangonana dia nandiha alahady feno voninahitra. Tsy mbola nahita ray feno fitiavana sy doka ho an'ny zanany toy izany. Andriamanitra ray dia namela koa an Jesosy Kristy zanany andeha amin'ny tontolo mangatsiaka sy tsy tia azy, tonga mba hamonjy ny zava-boariny izay mpikomy. Ary rehefa niverina avy nitsangana tamin'ny maty izy, dia noraisiny amin'ny kafaliana sarotra tantaraina. Ianao izay miaino ahy, moa fantatrao fa tonga ho anao koa izy mba hamonjy anao amin'ny fiainanao mahantra sy mampalahelo. Tia anao Jesosy ary te hamonjy anao. Manaiky azy ve ianao? Ataovy miaraka amiko izao vavaka izao. Jesosy Tompo, mamela ny heloko. Fantatro fa mpanota aho ary be ny zavatra ratsy ataoko. Mangataka famelana aminao aho satria fantatro fa matoa ianao teo amin'ny hazo fijaliana, eo amin'ny toerako mba hamela sy hanavitra. Ekeko ho tompoko sy mpamonjika ianao, mitoera ato amiko, ovay ny fiainako, tia anaraka anao aho, misaotra Jesosy Tompo.